Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Socavitre, Baolay, Université GSI, manolotra ho anao ny vaovao. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier Tsaralalàna manolotra ho anao ny vaovao. Sharp, idéalement vôtre. Idéalement vôtre. Naimitra iray volana ny fandiniana sy ny fandaniana lalàna momba ny rafitra mahaleoteny solon'ny Senita. Tratrariana loatra ny fandraisana andraikitry Jean-Marc Sarakotomamonjy sy ny solombavam-bahoaka hoy ny KMF Knoe. Nolanin'ny solombavam-bahoaka androany tolo-dalàna ny kajy amin'ny famerenana malalaka ireo tany lasa ny vazaha taloha ho an'ireo tantsaha malagasy isan'ny nangatahana ireo solombavam-bahoaka ny anolora ny fanjakana maimai-pony izany. Isy ny komisiona atsangana anatanteraka ny famerenana ny tany ho an'ny tantsaha. Niakatra 400 ny tinadiny solika tamin'ny volana avrily lasa teo. Antony ny tombon'ny filan'ny orinasa Jiramagazole sy ny fitrandrahana tantany Antsiranana tsy mbola nampiena ny vidin'ny solika nefa io fikaran'ny tinady amin'ny solika eto Madagasikara noho ny tsy mbola fampinjany raha mitaha amin'ny lanja ahafahana mahazo fihenam-bidy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Alina tokony tamin'ny 12 teny namontana Jiola Mahery-Vaika mahery ny 15 nanao fahiran-tokantrano iray. Basipolety, kalaky sy fitaovam-piadiana Mahery-Vaika hafa nampiasainy. Vonon'olona amin'ny boiron ny vato, olona iray ny voasambotra treto raha toa ka roa no maty ary 5 naratra. Tsy nahinona tranga vaovao intsony kosa taorian'ny 7 volana May lasa teo. Farany, namoaka fampitam-baovao ny orinasa Airbus ho an'ny mpanjifa ny fiaramanidina A400M. Fangatana fanaraha-maso ny lafiny teknika ny moteur ho an'ny mpanjifa n'ity orinasa any ivelany ity. Mety hamotitra tampoka ny tanjaka ananan'ny moteur hoy ny manam-pahaizana. Ny andindinin'izay rehetrany. La technologie d'éclairage du TV LED Changgong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design. Le téléviseur LED Changgong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon. TV LED Changgong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Baolay, toujours meilleur. Socavitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Socavitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Socavitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Situé dans une nouvelle ville, GSI Bypass, Université pionnière d'Avarajan, vous propose 4 filières clés. Informatique de gestion, multimédia et communication, génie management du BTP, management des affaires. Inscription encore ouverte avec GSI ITOS.
Téléphone 034 38 174 74. GSI Bypass. Téléphone 033 17 689 34. GSI, un passeport pour l'avenir. Hoandrendrehitra nanomana fanomezana ho anareo ny magasin Sharp eo akaikin'ny pompier tsara lalàna. Feno petits électroménagers avo lenta amin'ny vidiny tena mirary ny laksianao. Misy aspirateur, mixeur, rice cooker, table de cuisson, haute aspirante sy ny maro hafa. Ahitana grands électroménagers ihany koa ny magasin Sharp tsara lalàna. Ohatra amin'izany ny congélateur, réfrigérateur, refroidisseur, na koa four encastrable sy machine à laver. Ho an'ny sofina sy ny masindray, manolotra appareils électroniques toy ny musique, microsystème sy TV LED Full HD ihany koa ny Sharp. Ho an'ny fetindreny izany, matokea amin'ny magasin Sharp. Mahazo garantie 12 volana sy service après-vente izay mividy appareil Sharp. Aza misalasala ary manantona ny magasin Sharp eo akaikin'ny pompier tsara lalàna. Sharp, idéalement vôtre. Idéalement vôtre. Lefmet, spécialiste de meubles de maison et de bureaux, vous propose des salons de qualité, des revêtements en cuir de bœuf, en tissu lavable et déhaussable et des produits à des prix compétitifs. Meublez votre chambre à coucher avec un modèle classique au royal. Pour la salle à manger, nous proposons des modèles uniques à Madagascar en bois massif, en marbre naturel et en verre trempé. Et aussi un large choix pour le bureau. Lefmet vous permet une garantie sur tous les meubles, livraison et installation gratuite. Ny azony vanikolaka, ny taninandriny ny tsara, ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidiana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao, dia antsoy azy ny ilazana 033 21 099 06 na 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Oh non, encore du bourrage, j'en ai marre. Quelle perte de temps. Et savez-vous qu'un bourrage vous coûte 2 à 3 minutes de votre temps? Vous voulez une solution? Utilisez Navigator. Le papier extra blanc avec 99,99% sans bourrage. Pour un papier standard, il y a 5 bourrages par 10 000 tirages. Navigator n'en est qu'à 1. En plus, il économisera 7% sur votre consommation d'encre et tonnerre. Navigator. Économisé par la qualité. Crée ton style avec Tio Sergio. Sous le haut patronage du président de la République de Madagascar, Radounar Mampian, et dans le cadre de la célébration du 150e anniversaire de l'Union internationale des télécommunications, le ministère des Postes et Télécommunications et des Nouvelles Technologies a l'honneur de vous convier au Salon des télécommunications et d'éthique qui se tiendra à l'hôtel de Villane à Laquais ce 22 et 23 mai 2015. Au programme, expositions et conférences autour des télécommunications et d'éthique. Entrée libre. Libertalia Music Records, yes with you, manolotra ho anao. Libertalia Music Festival, ny 28, 29, 30 mai. Midza, Tsiliv, Stéphanie, Jimmy Bezantou, Dansmen, Silo, Mimine, The Dizzy Brains, Tambourgas, Unza, Dedeke,
Sax Machine Fruit Race Car, Panuan, Libertalia Music Records, Carlton, Alia, Yes We Do, Libertalia Music Festival, Carlton Park Anous, Amfiturarive. Ankasitrana ianao tomboky lasy tsombokivavy tsy misaraka amin'ny fahitalavitry ny Gol TV amin'izao takarivo izao. Miara-banao tonga soa anatin'ny fampalambo avao ary manasanao ampanajana. Anaraka izany hatramin'ny farany niemotra iray volana indray ny fotoana andiniana ny tolo-dalàna momba ny CEI raha tsy aivina omaly no tokony olaniana teny anivo ny anteny miram-pirenena ity tolo-dalàna ity saingy nahemotra tamin'ny ora farany raha ny vaovao azo dia tsindry-bokotra avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblika no nanemorona ny fandiniana izany tonga amin'ny fandrahonana fandravana ny anteny miram-pirenena. Hevitra izay toerany solombavam-bahoaka manoloan'izany rehetra izany nilaza ny teo anivo ny KMF Knoe fa tara loatra ny fandraisana ndraikitry ny solombavam-bahoaka. Aroany andindiny miaraka amin'ny Ernina Rabary. Lasa tranga fahita matetika tato anatin'ny Repoblika faefatra ity fifandrahonana fanonganana teo amin'ny fahefanam-panatanteraka izay ny mpanao lalàna ity. Tamin'ny andron'ny Premier ministre Cool Roger ohatra, efa inefatra nandangaranga fitsipaham-pitokisana na motion de censure ny aveny amin'ny anteny miram-pirenena noho ny resaka tombontsoan'izy ireo tsy nisy valiny. Efa nisedra indray mandeha ihany koa ny Premier ministre Ravelonarivo tamin'ny fandalovany voalohany teny amin'ny anteny miram-pirenena. Taty aoriana ireo avy amin'ny fahefanam-panatanteraka indray ny nandrahoana ny andravany anteny miram-pirenena, indrindra tao aorian'ny dinika nasionaly ny fampihavanam-pirenena. Vaomaly tamin'ny fandiniana ilay tolo-dalàna momba ny CEI no nahinona fa mandrahona ny andravany anteny miram-pirenena ny avy ao anivo ny fiadidinan'ny Repoblika raha nolanin'ireo solombavam-bahoaka iny lalàna iny. Fandrahonana izay efa tsy mataitra intsony raha nambaran'ireo solombavam-bahoaka. Tokony zakaina ny demokrasia ary tokony ho raisina ny hevitry ny maro ary tsy mahatsara n'izay demokrasia sy ny fahalalahana izay hoe zay efa nihokevitra rehetra mifanohitra amin'ny fomba fijery ny fahefanam-panatanteraka dia izorana na andehanana makany amin'izay fandrahonana izay hatrany no hoe fandravana. Amiko aloha tsy mitombona zany, tsy mitombona zany fandravana zany satria tsy olo-tokana na vondron'olona vitsivitsy dia andrava androm-panjakana. Androm-panjakana angety ny vahoaka no nametraka an'ity fa tsy hoe olona anankiray na vondron'olona vitsivitsy no nametraka an'ity ka dia hoe hotsoahana dia rehefa metimety dia hotsoahana dia rehefa tsy metimety dia horavahana dia asiana atao hoe menasy moa filazan'ny olona azy fa za aloha tsy dia mino loatra hoe misy an'izay menasy. Raha tsy aivina tsy namerina ny tolo-dalàna momba ny CEI avy amin'ny alliance ny teo anivon'ny gouvernemanta enim-bolana teo aorian'ny nametrahana izany dia nitsimba zaza. Maro ny mahita fa karazan'ny tsindry nataon'ny filohan'ny anteny miram-pirenena ny andiniana n'io tolo-dalàna io rehefa niainga ny resaka fandravana ny anteny miram-pirenena taty aoriana. Manome endrika ratsy ho an'ny filohan'ny anteny miram-pirenena izay voapanga ho isan'ny mpanao izay tsy nampidirana n'ity tolo-dalàna ity tao anatin'ireo fivoriana tsy ara-potoana indroa tamin'ity taona ity izany. Tratrarina roatra ny fandraisana andraikitry ny filohan'ny anteny miram-pirenena sy ireo solombavam-bahoaka hoy ny avy ao anivony KMF Knoe. Tsara fatara ozy ny fomba fiteny tara satria tsika zao efa ao an-dala ny mpanatanterahana zany fifidianana eo anivon'ny commune noho izany ny lalàna rehetra efa mipetraka ny fandotrahana ny atota-taratasy filatsaham-kofidiana efa ny farana. Eritaona sy tapany ny joronina ny fitondrana rajonaromampianina mbola ady hevitra ny momba ny lalàna ny fanitsakitsahana lalàna sy ny fikoritana ny fomba fiasan'ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna. Mbola izany ny malazatra amin'izao. Saika fa lalandresaka ny hoe ahoana marina ny momba ny PMD, roviana vao tena ivaingana izany, ahoana ny famarina toeran'ny vidim-piainana sy ny fiakaran'ny fahefa-mividy ary ny fitombon'ny asa vao tena ho hita maso sy azo tsapahi-tanana. Nandaitra ve izany ny tsindry avy amin'ny gouvernemanta tamin'ny alalan'ny tsangatana nandaniany solombavam-bahoaka ny fanemorana ny fandiniana ny tolo-dalàna momba ny CEI alina rehefa ny fandirana nandritry ny adiny telo izany. Nipoitra teny ny hoe tahotra sy fanankirotana ny fifidianana karakaraina ankehitriny ny fahalan'ny ity lalàna ity etsy ankilan'izay nanamafy ny solombavam-bahoaka nanolotra izany fa fanampiana ny fanjakana hanaja lalàna no naloran'izy ireo izany tamin'ny volana desambra tamin'ny taondasy fanadetiny Zorakotondriny.
Ny solombavam-bahoaka tim ireo tsy miankina ny vadibadika ary ny afara ho HVM ary ireo solombavam-bahoaka ny epaka asiana madika palitao ka tsy niombona foto-kevitra amin'ireo atoko politika na halany azy ireo solombavam-bahoaka no nampandany ny fanemorana ny fandaniana ity lalàna momba ny CEI ity. Le problème tsy taho tompona andraikitra zahay aty amin'ny antanimera-pirenena amin'ny tsy fahalefehan'io fifidianana communal io. Efa ankory ny fifidianana communal zay vo napetraka taty aminay efa mipetraka le daty rehetrarehetra sy ny organisation ny sénite zay vo natao le proposition de loi. Na emitra le izy ny antony de tsotra amin'izao fotoan'izao tsika dia mandalo fikarakarana ny fifidianana communal. Misy miteny hoe ny sénite tokony vorava ny lalam-panorenana zay nidreny kosa dia ny fifidianana rehetra hatramin'ny communal dia tokony hofotraina. Tahotra ny tsy ahomby amin'ny fifidianana communal ve? Nanamafy ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny Armada fa tsy misy tanjona fanakorontanana tamin'ny fanolorana ity tolo-dalàna ity. Ohatra ny hoe raisy ny sasany zavatra hafa zany. Ohatra hoe hampisy fikorontanana, fampiamorana ny fifidianana. Ka ny ben'ny tanàna izay koa dia saro-piaro amin'ny fifidianana ben'ny tanàna io satria efa mahatsiaro hoe reraka ny vahoaka. Ka asao efa fitondrana maro toerana ara-dalàna. Ka napetraka igny tolo-dalàna igny mba hisiany le stabilité zany, le hoe ho tsara tantana tsika mivoeny hoe tany-tan-dalàna. Raha ny zavantranga Omaly Ariva, araka ny fanadihadiana nataonay, nanambara ireo solombavam-bahoaka ireo sy ny sekretera jeneralin'ny aty tany fa tsy ampy fandiniana ity tolo-dalàna ity ka anton'izao fanemorana izao. Nanamafy ny député Milavontsy Philobert, filohan'ny vondrona parlementaire VPM MMM, izay isan'ireo nanolotra izany fa nanara-dalàna ary efa tamin'ny volana Desambra no nametrahana izany. Amin'ny tapaky ny volana Jona no any indray, izay vao iverina eny Tsimbazaza ny resaka CEI. Fa rehefa tena jerena izy voalaza ao anatin'ny artikla 72 dia milaza mazava iny fa mandritra mandra-tafapetaka ara-dalàna n'izay CEI zay dia mbola ireo sénite ireo zany no manohy ny asany. Zany hoe raha tsy tafajoro zany na lany ny tolo-dalàna iny, raha mbola tsy tafajoro ara-dalàna ny CEI dia mbola ireo sénite ireo ihany zany manohy ny asany, dikan'izay dia mbola ireo zany no manatanteraka ny fifidianana communal zay tonga. Ankehitriny mipetraka amin'ny fanontaniana, tombotsoan'iza no miozozo ao ambadiky ny fandaniana ity tolo-dalàna ity sy ny fanoloana ny sénite. Ity rafitra ity izay heverin'ny maro hatreny amin'ny fivoriana notarian'ny FFKM teny Ivato fa efa tokony najanona niaraka tamin'ny tetezamita toy ny CT, ny CST sy ny sisa. Tany mamokatra naliny hektara no tsy misy mitrandraka na lasa ny mahirita fotsiny raha nambara ny solombavam-bahoaka androany antony andanian'izy ireo ny tolo-dalàna mikajy indrindra ny famerenana malalaka ny tany lasa ny vazaha taloha ho an'ny tantsaha malagasy. Nanamafy ny sasany tamin'ny solombavam-bahoaka fa voailika ny vahoaka madinika manoloana ny fibotony vahiny reny tany reny. Fanadihadiana Sorakotondrina hatrany. Raha ho an'ny faritry Orombe manokana ohatra, tany efa manodidina ny 3,000 hektara no lasan'ny vahiny raha nambaran'ny solombavam-bahoaka voafidy tany iosy. Tsy mananjo amin'ireo tany ireo intsony ny ponina amin'ireo toerana ireo ary mahatsiaro voailokilika raha nambarany. Efa misy eo amin'ny 3,000 hektara ary amin'izao fotoana izao zany ny zavatra mampalahelo sy ny zavatra manahirana dia zay rehetra tany tsara ka mamokatra lonaka dia ho raisiny io vazaha io rehetra io vazaha io ary izay no mahatonga ny tsy dia filaminana loatra ao aminay eo amin'izao fotoana izao satria misavoritaka ny sain'ny vahoaka hoe ho aiza ihany izahay ity fa izay tany rehetra mamokatra dia ho an'ny vazaha. Amin'ny ankapobeny, ny famerenana malalaka ireo tany analin'ny hektara nampiasaina na nobodon'ny vahiny nandritra ny fotoanan'ny fanjanahan-tany no tanjona tamin'ity tolo-dalàna ity. Ao anatin'izany, isan'ny nangatahan'ireo solombavam-bahoaka ny anoloran'ny fanjakana maimaim-poana ireo tany ireo an'ireo tantsaha amin'ireo faritra ireo. Voakasika izany avokoa ny tany rehetra na toy inona ny habeny ka fananan'ireo mpanjanaka tamin'izany fotoan'izany. Tany izay nomena ireo mpanjanaka tamin'ny alalan'ny lalàna nivoaka tamin'ny 7 Martsa 1979. Isy ny komisiona atsangana nanatanteraka izay famerenana ny tany ho an'ny tantsaha izay. Ohatra amin'izany ny any amin'ny faritra Antsohi mipaka ao Port-Berger, toy izany ihany koa ny amin'ny faritra Mananjary iny.
araky ny raha malala moa zany a ny ao anatin'ny faritry vadifafitona ny distrika ny Mananjary dia tena anisany manana toerana lehibe indrindra raha tsy tena hoe 6000 hectares amin'io tany nationalisé io. Anisany tena mampijaly ny vahoaka ao zany io resaka tany io satria hatramin'izao tsy fantatra tsara hoe iza marina ny tena tompony. Ny zavatra tsara indrindra tokony ho raisina sady irina isombavam-bahoaka dia miverina amin'ny malagasy ny tany. Nanjary ady-hevitra be teny amin'ny anteny meram-pirenena ireo tany ireo. Isany nanohitra ny fandaniana ity tolo-dalàna ity ny délégation avy amin'ny ministera fanajariana ny tany. Raha ny fanadihadiana nataonay, tokony mbola niandry ny fametrahan'ny ministera ny politika ny fananan-tany ny fametrahana izay raha ny nambarany. Tsy nentina anontaniana mikasika izay kosa ny tale jeneraly ny fananan-tany androany. Tena sérieux zany mbola hitanao zay mahatonga an'azy miteny. Iza no mahazo tombotsoa manokana amin'ny fitazonana ireo tany ireo, sa inona no mbola andrasan'ny ministera ny fanajariana ny tany ankehitriny tsy hirosoana amin'ny fananganana ny politika ny fananan-tany izay. Andrasana ny valitenin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana mikasika ity lalàna ity. Andrasana ihany koa ny fampiarana izany. Eo amin'ny vaovao ny toe-karena kosa indray maridrefy ahitana fa efa manomboka miainga ny toe-karem-pirenena ny fiakarana 400 amin'ny tinady amin'ny solika eto Madagasikara ny volana aprily faranteo raha ny hevitry ny mpandinika toe-karena iray. Ny fahatsarany ny taopon-trandrahana karazana trondro antsoina hoe thon any amin'ny faritra avaratry Madagasikara no isan'ny antony nampitombo ny tinady amin'ny gazoil. Tokony hitombona farafaratsy ny maro toerana io tinady io amin'ity volana ity mba ilazana fa efa miainga tokoa ny toe-karem-pirenena. Fanadihadiana. Tafakatra 13.7 metatra toratelo ny solika nafaratsika ny volana aprily faranteo. Niakatra 13.3 metatra toratelo raha mihoatra amin'ny tamin'ny volana aprily tamin'ny taondasa. Ny gazoil no tena nahitana fiakarana tamin'ny tinady noho izany tombo 2.7 raha tamin'ny taona 4.4 hatrany. Natratra 7.5 metatra toratelo zany raha nitatitra avy amin'ny OMH na ny ofisy malgache des hydrocarbures mikasika ny tsena ny volana aprily 2024. Antony antenaina ho tsara ny taopon-trandrahana thon any Antsiranana ka nampitomboana ny gazoil ampiasaina amin'izany. Maridrefy ahitana fa efa manomboka mihetsika tsikelikely ny toe-karem-pirenena ny tranga tahaka izao raha ny hevitry ny mpandinika toe-karena iray. Efa tany amin'ny taona 20 nanomboka ny trandrahana ny thon tany Antsiranana noho izao misy antenain'izao ny taopon-trandrahana 2024. Raha tsara ny kampany tonnière amin'ity taona ity zany dia dikan'izany zany mokatra vola vahiny bebe koa io industrie io, donc anorona asa bebe ihany koa ho an'ny olona amin'iny faritra iny. Dia tokony izay koa ho an'ny secrenina moa zany no hoe anisan'ny rôle dia support technique ho an'ireo mpanjonireo satria ireo sambo ireo zany mila karenazy amin'ny faritra iny dia secrenina no tokony hanao an'izay asa zay. Isan'ny antony nampiakatra tinady io ihany koa ny fiakaran'ny gazoil nylain'ny orinasa-panjakana Jirama. Raha 9 metatra toratelo zany ny volana aprily 2024, tafakatra 9 metatra toratelo zany ny volana aprily faranteo. Ny volana desambra no nahitana tahambony indrindra raha 1 metatra toratelo. Ny ena kosa nefa ny fanafarana fiolona ho an'ny Jirama, lasa 3 metatra toratelo zany ny volana aprily teo, raha toa ka 5 metatra toratelo ny volana aprily 2024. Ny fahasimban'ny centrale mandry seza sy ambomanambola no anton'izany kanefa ny tinady amin'ny herinaratra tsy miova. Ny Jirama dia manana centrale anankiroa eto Antananarivo izay mihodina amin'ny fiololoro. Centrale ambomanambola izay mamokatra 20 mégawatt, dia ny centrale Mandroseza izay mamokatra 40 mégawatt. Reo centrale anankiroa reo raha araky ny hitantsika amin'ny vaovao dia manana olana amin'izao fotoana izao. Donc mazava ho avy zany fa tsy afaka mitorona à pleine capacité amina fiololoro izy ireo. Zay zany ny fanazavana hoe naninona ny hena ny importation na fiololoro.
Hatreto mbola mirona mankany amin'ny fampiarana ny vidin'ny tena izy ny vidin'ny solika eto Madagasikara. Tsy mbola mampiena ny vidiny ny fiakaran'ny tinady eto Madagasikara noho izany mbola kely raha mitaha amin'ny tinady eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Lafom-baovao afa-tanteraka kosa indray mbola miandry ny orinasa izay azo ny tolobidy ataon'ny ministera afaka iray volana ny fanomboana ny asa amin'ny fanotarana ny seranatsambo ny Toamasina raha nambara ny sekretera jeneraly ny ministera ny fitaterana androany. Tsy afaka ny amoaka tolobidy anefa ny ministera raha tsy mivoaka ny valan'ny fanadihadiana izay nataon'ny Japoney ankilany. Fandanimbola no sady manimba ny sisi-dranomasina ny fodrafitra sakasaina atao raha nambara ny avy eo anivo ny adopte Harona Ndindiny miaraka amin'ny Erny Rabary. Lela volatra amin'ny 500 tapitrisa euro no fantatra fa indramin'ny fanjakana malagasy amin'ny Japoney anitarana ny seranatsambo ny Tomasina, fantarana izay ilana fanotorana faridranomasina, tsy mamaly ny fepetra amin'ny fiarovana ny faridranomasina izany tetikasa izany raha nambarany avy eo anivo ny adopte. Ny fanotofana tahaka izao ka saina atao izao izay mampahery ny ranomasina hatramin'ny taona 470 sy 700 mbola misy tany malalaka azo ampiasaina hatramin'ny 200 hektara nefa ao amin'ny port raha nambarana avy ao amin'ny adopte hatrany. Inona nefa mivokatra ny le orinasa ataon'ny Sopaty amin'izao fotoana izao izay mitarika fiovan'ny courant marin ary vao maika hoaingana kokoa noho ny amin'izao fotoana izao ny fivolongonan'ny fasika ary mitarika koa fanombana sisin-dranomasina sy ireo fotodrasa maro toy ny hôpitaly, lycée, zakarabe manantara, gendarmerie, restaurant ny Miramar na ny Barafisy sy ireo trano maro samihafa. Amin'ny volana Jona no ivaly ny fanadihadiana izay nataon'ny Japoney mikasika ny fahafana manitatra ny seranatsambo ny Tomasina ka tafiditra ao anatin'izany ny fanadihadiana izay ny fiarovana ny tontolo iainana raha nambara ny sekretera jeneraly ny ministera ny fitaterana androany. Misy sokajiny zany io le étude io. Anisan'ny tena étude goavanao anatin'io dia ny étude environnementale na hoe ny impact environnemental ny fiatraikan'le asa atao eo amin'le tontolo iainana eo amin'ny seranatsambo zany na ny tontolo an-dranomasina zany na ny tontolo manodidina seranatsambo. Reny raha vao misy mihitsy fanadihadiana indrindra raha vao raisam-pirenena dia tsy maintsy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena zany. Zany hoe tsy ny asa atao zany tsy natao mihitsy hanimba le tontolo manodidina ny seranatsambo na le tontolo iainana na an-dranomasina ao zany na ny tanety zany. Tsy maintsy mikajina zay ary ny asa atao dia tsy maintsy mitandrina sy mikajy an'izay tontolo iainana zay. Amin'izao fotoana izao kontenera 5,7 sy iraetsy no zaka ny seranatsambo ny Tomasina raha toka efa mahatratra 2 etsy ny kontenera tonga ao an-toerana. Hatramin'ny 1,20 metatra ihany koa ny alaliny ny sisin-dranomasina ipetrahan'ny sambo raha toka 4,20 metatra no ilain'ny sambo lehibe. Ity seranatsambo ity izay tsy isika eto Madagasikara ihany no mahazo tombony amin'ny fampidirana entana faseranana andalovan'ny sambo mifamezivezy eto amin'ny ranomasimbe Indiana. Fanafana kosa ny adiefitra teo amin'ny filoham-pirenena Erazonary Mampiana sy ny solitena ny vondrona Eropeana teny Avlo io maraina io naharitra ora iray mahery ny fiona teo amin'ny rotota. Vola mitetina 10 tapitrisa euro natolotry ny vondrona Eropeana amin'ny alalan'ny Banque Européen d'Investissement ho fanavozana ny fotodrafitrasa sy ho fikojakojana ny lalana eto amintsika. 50 tapitrisa euro hafa ividianana grupo fanampiana ny orinasa Jirama hoentina mamany olona ny fahatapahan-jiro. Arao ny fanampanazavana. C'est pour appuyer les processus de développement de Madagascar sur la base du PND. Ho fanamafisana ny dingana fampandrosoanan'ny Madagasikara miainga amin'ny PND sy ny sehatra rehetra sahan'ny vondrona Eropeana sy ny Fonds Européen de Développement. Ny fanakalozana niaraka tamin'ny filoha ny fomba rehetra ahafahana manatsara ny lalana, ny herinaratra ary koa ny tetikasa vonjimaika ho an'ny fahavoazana nateraky ny fiovaovan'ny toetrandro. Notsindrina ihany koa ny mahazava-dehibe ny fomba fiasa voarindra sy mahomby. Et on a insisté aussi sur l'importance de travailler d'une manière bien efficace et bien coordonnée. Miverina ry mahery vaika tanteraka ny fanafian-jiolahy eto Andrenivohitra. Raha toka tany amin'ny faritra Tsimorano nalaza fa faritra mena efa miakatra eto Antananarivo renivohitra ny fanafiana ankehitriny teny namotana alina namon'olona aloha vao nandroba ny jiolahy. Harona Ndindiny miaraka amin'ny Gaëtan Retsilavo. Mandeha ny feo samihafa ety namontana fa mbola noho ny asa ratsy ny ity andian-jiolahy mahery vaika ity. Alina tokony tamin'ny 12
jiolahy mahery vaika mahery ny 5 nanao fahirano ny tokantrano iray, pasipoleta, kalaky sy fitaovam-piadiana mahery vaika hafa no nampiasain'izy ireo. Le olona zany nampatonga anazy nitifitra an'le olona nanoana n'ity varavarana ity mba tsy hivoha satria fetretany zany hoe le dalo le totakely reny le olona le tao atokotany zany dia noho efa tafapiresaka niditra moa zany le dalo vao zay izy voagaga be hoe kay tonga ay tena dalo be tena dalo anona mihitsy le izy dia izy vao mivoty varavarana ity zany dia fantany hoe lehilahy no namontsena anazy tamin'ny varavarana dia rehefa rehefa anohatra dia difiriny le lehilahy dia tonga dia vao teo amin'ny fony zany. Ny maraina vao tonga tetỳ an-toerana ny mpitandro filaminana, voatifitra teo amin'ny fony ny miaramila misotro ronono izay raim-pianakaviana tato amin'ity trano ity. Taorian'izay vao niditra ny 3 tamin'ireo jiolahy naka ny vola 5 tapitrisa sy ny firavaka ary ny finday rehetra tao an-trano. Mitantara ny zava-nisy ny zanany. Vodadanay dia avy eo vodadanay dia nitapoko aloha dadanay dia fanentsika teo dia sesy mamanay nambany pasy dia zokinay kosa andiantifirina dia tsy vozokinay dia avy eo izy niteny taminay hoe aza vola dia nome mamanay vola dia avy eo nomeny vola dia nalainy teo ary ny vola dia ny firavako mamanay. Noho ny maraina, bala telo no hita tao an-trano, bala avy amin'ny basy kalaky ireo ny mpitandro filaminana nanao ny constat teny an-toerana. Raha ny fanazavana azo, miaramila misotro ronono ity namoy ny ainy ity, mivarotra ambongady na grossiste teny amin'ny tsena Nosy no asany. Raha tsy hivona, ny zoma lasa teo tokony ho tamin'ny 9 ora sasany ariva, jiolahy miisa 5 ihany koa no nanafika tranombarotra 4 teny Ambolokandrina. Talohan'izay teny Isotry fanafihana nanao toy vakana nandritra ny 10 andro. Ny eny Atsimondrano amin'ny faritra maro mila ho isan'andro ny pôbasy, miororo ny ponina ary manao antsoavy ny mpitondra fanjakana mba hijery akaiky ny fiainam-bahoaka. Ny olona vaso mahery vaika ny anao tanam-polo, anaovana antsoavo amin'izay tompona andraikitra eto amin'ny firenena malalantsika ity, fa raha dia zao ihany ve ny zavatra iainana eto mampahory, mampalahelo. Asa roviana loatra re, vao zay mba hoe anjakany tena hoe filaminana sy fahamarinana eto amin'ity firenentsika ity katra. Ahoana ny marina momba ireny pasy ny paritaka ireny? Hita mazava fa nisy ireo bala ireo tratra hita tamin'ity fanafihana teny namontana ity. Raha ny fenitra, voarakitra eny anivon'ny miaramila avokoa ny laharana sy ny mariky ny bala tahaka itony. Roviana ny zandarmarim-pirenena na ny tafika na ny pôlisy no ampiantso mpanao gazety ilaza pabemaso ny fototra ny avian'ny fitaovam-piadiana mahery vaika nampiasainy ny jiolahy tahaka itony. Raha izao no mitohy, ho sahirana ireo tompona andraikitry ny filaminana rehefa mifarana ny 100 andro. Mbola amin'izay trangam-piarahamonina izay hatrany von'olona amin'ny Boiron eny Ivato, raha nitatitra avy amin'ny zandarmaria toerana olona iray no voasambotra hatreto, raha toa ka 2 no maty ary 5 no naratra tsy nahenoana tranga vaovao intsony kosa. Taoriany fa 7 ny volana May teo ny tsy fisian'ny fiara-miasa eo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny pona no voalazan'ny tompona andraikitra eny anivon'ny zandarmaria fa olana amin'ny fisamborana ny mpamonolona ireo. Arona nidiny miaraka amin'ny Michel Aranartson. Milamindamindra-tsy ny Ivato sy ny manodidina ny fahasivy ny volana May lasa teo no nisiany ny tranga famonoana olona amin'ny Boiron farany teny Ivato raha toa ka efa nanomboka ny 17 ny volana Marsy izany araka ny vaovao ofisialy. Fototra zay hoe rehefa amin'ny ariva dia tranga be andianana teo avy kapoka Boiron. Ny kapohandrara ilay izy dia aririny eny fotsiny. Nanomboka tamin'ny latsy zay fa tsy dia naheno eny koa. Efa mampiororo sain'ny vahoaka zany le izy aty an-tanàna aloha sy fotoana ny ambanivohitra taorian'izay ho any lamina aloha. Vao omaly kosa tamin'ny faritra fa no nisan'ny laza fa voadarika. Vokatr'izany nietsika ny mponina manodidina ny 20 isaky ny quartier 7 eny Ivato nanomboka ny amina ny tanàna ny Ivato sy ny manodidina efa eo herinandro zao. Raha ny fantatra, lehilahy maintimainty fohifohy ary be vatana izay hatrano no voalazan'ireo olona voany manao ity kapoka Boiron ity. Olona iray kosa ny voasambotra ny asabotsy teo teny Andraondry kely, raha nambalan'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny zandarmaria eny Ivato. Na izany aza, ny tsy fisian'ny fiara-miasa eo amin'ny mponina sy ny mpitandro ny filaminana no antony tsy hahatratrariny ireo olona sasany raha ny fanazavana azo. Hafa amin'ny resaka hoe fikapohana na hoe fahafatesan'olona fa ny vaovao tamin'ny sabotsy farivariva iny dia nisy olona anankiray lehilahy izy io atao hoe ny odiody tsy dia fantatra mazava teny amin'ny quartier ny Andraondry kely eny amin'ny fokotanin'ny Ivato aéroport. Rehefa nisy zany zay zavatra zay dia natao ny fanadihadiana lalina
dia natao ny ankety izay olona afaka nanazava zany dia natolotra ny fampanoavana omaly io rangahy io dia voatazona vonjomaika ny an-tany mora. Hatreto raha ny statistika ny Zandarimaria ny toerana, olona 5 no naratra vokatry ity veliko ba ity. Ray ny 7 ny volana Mars, ray ny 4 ny volana May, roa ny 9 ny volana May, ray kosa ny 7 ny volana May lasa teo, ary roa kosa no maty, ray ny 7 ny volana Aprily, ary ray ny 12 ny volana Aprily ihany koa. Mandina ny 5,000 isan-taona ny fangatahana-jiro miantona isan-taona eo anivon'ny orinasa Jirama, 2 hatramin'ny 3 taona vao mahazo compteur ny mpangataka izany misy amin'ny trano Antananarivo renivohitra sy ny manodidina nefa izay tsy mbola vita akory no efa mahatafiditra jiro sy compteur voaingana. Lasa ny mpangalatra ny compteur ny tokantrano 520 teny Anosizato manamafy tsy azo jiro intsony izy ireo. Ny andindiny miaraka amin'ny Kaiton Retsilafo. Notapahina tanteraka ny jiron'ireo tokantrano misy 520 very compteur teny Anosizato. Araka ny fanadihadiana nataonay teny an-toerana, tsy maintsy manao fangatana vaovao ary mividy compteur vaovao ireo mponina, manodidina ny ray hetsy sy ny alohan'izy ireo amin'izany. Tokony hafangaina zany dia mba tsy takiana vola be tsony le olona mamerina anazy hoe mbola satria zao hoe mbola miandry devia avy any amin'trareo indray zao hoe zao indray ny devia anareo zay vao hita hoe zao zany vola aloha dia mba hangatana koa tsy vola be ny alohan'le olona. Zareo nankaty dia nanafaka ifotony an'ilay jiro fa tsy niteny hoe amin'izao no verina na amin'izao vao averina. Tsy mbola fantatra araka izany ny fotoana iverenan'ny jiro ho an'ireto mpanjifa eto Anosizato ireto. Raha ny zava-misy ankehitriny, dingana lava ary fotoana maharitra vao inoana fa azo compteur vaovao izy ireo. Momba ny fizarana compteur, mahatratra 7 alina sy 4 hetsy ny isan'ireo mpanjifa ny Jirama manerana ny nosy ankehitriny. Tsy nahitana fiakarana izany ny taona 4,20 hatramin'ny taona 20,20. Ny taona 10,20 niakatra 5,0 isan-jato ny tahampahazoana herinaratra eto amintsika. Ny ampienina arivo sy 1 alina izany ny taona 10,20 sy 12,20, izany hoe nisy fiakarana 3 faingo 5 isan-jato. Hatramin'ny taona 10,20 nahatratra 5,000 sy 1 alina isa ny fangatahana-jiro miantona isan-taona. Ny fahamaroan'ny fangatahana no mahatonga ny mpanambola sy ireo mahafantatr'olona hanao lalana ambanin'ny tany ahazoana compteur. Zava-misy arerahan'ny rehetra mahita eny anivon'ny fiarahamonina eny ny hoe misy amin'ireo trano na asa fanorenana tsy mbola vita akory kanefa efa misy jiro sy anazoana compteur. Ahitana izany avokoa na ety amin'ny faritra iva na eny amin'ny faritra avo, na ireo trano tsy mbola vita aza nefa hita fa trano goavana tsy vitan'ny olona tsy manan-katao efa tafiditra jiro. Mampametra-panontaniana ny mponina manoloana izany. Ahoana ny fandrindrana ny fanomezana jiro manoloana ireo tenado miantona marobe ireo? Inona ny fepetra ahafahan'ireo nanana trano tao anatin'ny herintaona napiditra jiro nefa ireo analina nanao fangatahana teo aloha nefa antaonany maro mbola miantona. Tsy nisy nentina indray ny mpanao gazety ny tompona andraikitry ny Jirama androany rehefa nitady ny valin'ireo fanontaniana ireo izahay. Ny fandanjana sy fitsapana tositra tsy fitsaboana na fizahampahasalamana eny amin'ny hôpitaly na toeram-pitsaboana lehibe sy Matiana no resahana fa asa madinika momba izany. Maro izy ireo eto an-drenivohitra 300 hatramin'ny 500 ariary ny mitsapa tositra, 50 kosa ny milanja. Io indray no ho asa madinika nefa fivelomantena ny razaza mandimby lahatra raim-pianakaviana iray hoentiny mikialatra maro lato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. 3 taona no niaretana ny masoandro sy ny atsika, ny orana sy ny maintany, izany no fiainana isan'andro ho an'ny razaza mandimby lahatra amin'ny fandanjana sy fakana tositra. Miala ny tsena izy ireo ary ireo mpandalo no mpanjifa. Amin'ny 7 sasany maraina hatramin'ny 4 sasany hariva, ireo te hilanja sy te hitsapa tension no mahita azy eto. Piasan'ny ministeran'ny rano sy ny ala misotro ronono izy ary manampy azy amin'ny famelomana vady aman-janaka izany. Le asa ty ataoko ty, mavelona ihany. Satria andraindray mbo mahazo kely tsy latsaka ny 10,000 misy kely mipetraka ihany. 5,000 ariary hatramin'ny 7,000 ariary no vola miditra aminy isan'andro. Tsy azo atao ny mipetrapetraka hoy ity ray aman-dreny ity na dia efa misotro ronono sy voki-taona aza raha mbola misy herintsandro azo etsehana. Vola natokana ny karamarama keny ka. Tensiomètre zao 10,000 alina sy 1 hetsy. Aloha ny balansa 10,000 sy 2 alina. Arabaky teny eto ny hoe kirinantitra saingy kiry mampidi-bola. Ho an'ireo mpanjifa tsy fananana fotoana andehanana amin'ireo mpitsabo no isan'ny safidianan'izy ireo ety. Eo ihany koa ny fahamorana izany.
tsy haiko aloha ohatsa matoky tsy matoky ihany fa efa nilanja koa zany dia ohatsa mitovy ihany da tany amin'ny hafa. Hatrany amin'ny 30 na 50 olona isan'andro no milanja eto raha toa ka ampolony maro no mitsapatosy-dra. Tsy nianatra ny tsapatosy-dra ity ray aman-dreny ity ary tsy manana fahaizana medikaly na kely aza momba izany. Ho azy marina izay avoakan'ity fitaovana elektrônika ity. Lafomba hafa kosa indray mahatsiaro voailika ny olona manana fahasimbany eto Madagasikara mitaraina fa tsy misitraka anjo ny ankalalahana izy ireo. Olona manana fahasembanana miisa 10 mikambana anatin'ny plateforme des personnes handicapées no nahazo fiofanana nomboka omaly ary mifarana rahampitsy fiofanana miompana indrindra amin'ny fampahafantarana ny zon'izy ireo ary ny fanampanazavana. Ny maly sy androany aloha ny maly sy androany zany dia fampiofanana ireo le olona manana fahasembanana eo amin'ny 10 eo, misy ny avy any amin'ny faritany eo amin'ny 12 eo momba ny zon'ny olona manana fahasembanana. Dia anatin'izay ny fifanarahana resam-pirenena izay vao avy nakatoavin'ny Madagasikara sy ny momba ny plan national d'inclusion du handicap, izany hoe drafitrasa momba ny fampiantina ny olona manana fahasembanana 5.4 hatramin'ny 7.4 dia fanomezana sy fampahafantarana ny olona manana fahasembanana mikasika an'ireo zavatra ireo sy mikasika ny zony amin'ny ankapobeny. Any ivelany namoaka fampitam-baovao ny orinasa Airbus ho an'ny mpanjifa ny fiaramanidina 400M fangatana fanaraha-maso ny lafiny teknika amin'ny fiaramanidina tsirairay fepetra trano raisina taorian'ny fianjerian'ny fiaramanidina 400 ny 9 Mey farany teo ka nafatesana olona 4 tany atsimon'ny Espaina fanaraha-maso ilaina atao matetika mialoha ny sidina izay atao raha ny fandikany manam-pahaizana izany mety hamototra tampoka ny tanjakana ny motera ampiasaina. Mbola tsy nasiany resaka kosa ny mikasika ny lozam-piaramanidina tany Espaina, fiaramanidina andrana saika matsietana ho an'ny Turquie ny volana jolay izao ka ny anjera noho ny olana eo amin'ny lafiny teknika andrasana ny vokatry ny fanadihadiana. Taorian'ity tranga ity tsy ahirana fa nanapa-kevitry Allemagne, Grande-Bretagne, Turquie ary Malaisie hampiato ny fampiasana ny fiaramanidina Airbus A400 novokarin'ny orinasa io. Fa everina eto toerana koa sika anatin'ny reto vaovao nisongadina ireto na emitra iray volana ny fandiniana sy ny fandaniana ny lalàna momba ny rafitra mahaleo-tena isolo ny senita na ny CEI. Nolan'iny isolombam-bahoaka androany ny tolo-dalàna mikajy ny famerenana malalaka ny tany lasan'ny vazatany aloha ny tantsaha malagasy ary farany eo amin'ny lafiny toe-karena niakatra 4 isanjato ny tinady amin'ny solika tamin'ny volana aprily farany teo. Ny fitrandrahana tao any Antsiranana sy ny fitombon'ny filan'ny orinasa Jirama amin'ny gazoal no anton'izany dia izany koa no entina marina ny fampalambaovao tamin'ny tianio ity mametraka ny veloma ao amin'ny rahampitso indray veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Crée ton style avec Tur Sergio. Sharp, idéalement vôtre. Idéalement vôtre. Ny fampalalam-bavao ny rahanao tamin'ny Soka Vitre, Baolay, Bijouterie Tur Sergio, magasin Sharp tsara lalàna.